Fiadanane mbola fifalianao andray no miarabanao ary manona fiadanao tompo anapaka amin'ny tokantrano misy anao anaiza toerana misy anao amin'ity androany ity dia ndraintsika mbola ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria tsy manana afatry ny tenin'Andriamanitra tsika ifampaherezantsika satria tenin'Andriamanitra ihany no fiainana mandrakizay dia mialohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra dia ndraintsika mbola hiara hivavaka. Tompo malalo misaotra anao fa mbola nomenao tompon'androm-pahavelomana ka tratry ny androany indray misaotra anao ihany koa tompo satria sy nonerinayna no nitanjaka ivelively ary tsy nisy mihitsy ny participation-nay na kely arany ka niazonanay ny fofinaina mahavelona ato anatinay tamin'ity androany ity fa tena hoe famindram-po sy fitiavana samy tsy nahanyriitra anay dia tsy hainay tsy hisaotra dia saosy tsy hainay tsy hankalaza satria tena zava-dehibe dia tena zava-dehibe tokoa aminay zany hoe mbola namindranao fo ary mbola anisan'ny vela-tsapo amin'izay. Tompo malalo mamindra fo aminay ianao amin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao mety ataonay. Teny maritra ilozan'ny ota misy koa ny ota mora mahazo misy koa ny zavatra mieritreretinay fa mety hoe faniriana tsy araka ny sitraponao nefa irinay dia hanao tanay aminao dia mamindra fo aminay. Teo feno ny fonay Jesosy mba hoe ny fonay iara tempo amin'ny fonao ary ny sainay ho saina iray amin'ny sainao dia tantany mandrakariva ary beazo mandrakariva teo feo mandrakariva mba ho tonga amin'ilay endrika izay tianao ametrahana anay tsirairay aby izahay. Ankehitriny indray raha hen'ny teninao indray satria ny teninao natao fanitsiana izay diso natao fananarana natao fampaherizana ihany koa dia mitenena tahaka ny fombanao fa voninkenanao indray izahay. Tendreo ny lelako tsy hanambara afa-tsy ny sitraponao azokafo ny fonay sy masom-panahinay ny fonay ho tanlonaka andraisanay ny afatra indray izay tianao ampitaina aminay ary tena hivoky tokoa ny fanahinay amin'ny sakafom-panahy izay atolotra ao anay indray dia mitenena ary Jehovah Tompo fa mihaino izay mpanomponao saotra Jesosy. Halleluja, amen. Tenin'Andriamanitra anankiroa indray no hoentintsika amin'ny fampahery amin'ity androany ity tenin'Andriamanitra izay voarakitra amin'ny Koritianina faharoa toko 5 dia ny andininy 17 izay mivaky toy izao mianaran'ny Tompo. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Dia tohizantsika amin'ny Jakoba toko 2 dia raisitsika eo amin'ny andininy 7 sy 10 izay mivaky toy izao mianaran'ny Tompo ihany koa. Fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia manota ka ialohan'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izay rehetra. Ray masino manomasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra indray ravana no ifampiherezantsika tenin'Andriamanitra anankiroa raha jerena dia ohatrany hoe samy hafa nefa rehefa tena dinihana akaiky dia mitovy ihany ny hevitra avoakan'izy ireo. Sazanao tokoa raha mbola teny amin'izao tontolo izao raha mbola niaina tahaka ny fiainan'izao tontolo izao zany hoe mbola tsy nateraka indray zany zazenao dia tena manana an'ilay toetra hoe tonga dia mitsaratsara olona mana ratsiratsy olona na ilay tonga dia manambonimbony tena be ilay tonga dia miavonavona be tonga dia mamaly ratsy ny ratsy izany ny toetra antsika sy ianao tamintsika sy ianao mbola teny amin'izao tontolo izao fa rehefa nosasan'i Jesosy tsika sy ianao rehefa nidiovin'i Jesosy tamin'ny rany rehefa tonga olom-baovao tsika sy ianao dia miaina araka ilay voarakitra tao amin'ny Koritianina faharoa toko 5:17 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga olom-baovao ireo. Inona moa zany ilay olom-baovao? Ilay olom-baovao zany dia tena hoe tsy hoe akory hoe ianao mihitsiny no maty dia nitsangana tamin'ny maty dia tonga olona vaovao. Raha mijery manokana ny tantaran'ny Saoly isika, i Saoly izy tamin'izy mbola nilendrika fiangonana fa niova Paoly izy rehefa tonga apôstôly. Fa rehefa jerenao tsy nisy opération natao hoe namboarina ny tarehany, namboarina ny tongony, namboarina ny vatany dia tsy Saoly tsony fa lasa Paoly, tsy izay fa le any anaty. Le any anaty zany hoe le ara-panahy zany misy fiovana fa tsy le ara-nofo. Izay mantsy indraindray no misy fitsarana ivelany amin'ilay fomba fitafo ohatra, ny fomba fiaingo hoe ahoana tamin'izy mbola jentilisa mbola nanao pataloha dia inona zany mampiavaka anazy koa izany mbola manao pataloha dia aiza zany ilay fiovana, taiza zany ilay nateraka vaovao. Andriamanitra mijery ny any anatiny fa tsy mijery ny ety ivelany.
fomba fijerintsika ianao anazy hoe rakoto ihany anie io rakoto e. Fa misy zavatra be dia be niova ao anatiny. Raha nijery ianao tsy Saoly ihany no Paoly, anarana fotsiny io, fa ny fiainany rehetrarehetra kosa, ny fomba fisainany, ny fomba fijeriny hafa. Fa ny vatany izy ihany. Ny vatany tsy niova, fa ny anarany niova dia ny fomba fisainany. Zay le hoe misy hira zay ihany hoe avaoza ny fomba fisainako Tompo. Mila manavao fomba fisainany isika rehefa ao amin'ny Tompo. Rehefa nateraka indray rehefa olom-baovao. Taloha zatsy ianao niaina tao ambany lalana hoe maso sy olo-maso, nify sy olo-nify. Fa rehefa tonga olom-baovao zatsy ianao dia miaina ao ambany fahasoavana, dia mahalala maninona, manana famelan-keloka zatsy ianao. Lasa manana fandeferany zatsy ianao. Jereo fa le mpamoretsa rehefa kasihan Jesosy ny fony ka nivahiny tao ohatran'ny Jesosy dia inona nataony, naveriny ary nosoloany avo efatreny ary. Nietra ny olona nangalary no volan'olona ny solika. Zay le toetra vaovao. Fa zany akory tsy niova hoe iny izy fa iny Zakaiosy fa lasa Jordanina be hono Zakaiosy rehefa niva fo. Non, i Zakaiosy ihany, Zakaiosy le olona kely iny ihany, olona kely. Fa tsy lasa géant be satria hoe niva fo tsy riavana, fa ny any anaty, le toetra ny anaty, any no kasihan'Andriamanitra. Le any anaty no avozin'Andriamanitra ho tonga vaovao. Le fo vato soloan'Andriamanitra fo nofo. Le toetra mamiratra ny asan'ny nofo no men'Andriamanitra ho toetra mamiratra ny vokatry ny fanahy. Anaty spirituel le fiovana. Fa tsy le hoe tsy ivelany hoe zaza ny taloha raha tsy nanao an'izao dia zaho tokony hanao an'izao mba ahitana ivelany. Tsy ny any ivelany mihitsy no hitsarana azy ianao fa ny any anatiny. Ary tsaroa fa Andriamanitra no tena mpitsara marina. Tsy ny pasteranao na mpindraikitra anao no hitsara anao, fa Andriamanitra no mpitsara marina, ka izy no mitsara ho anao. Raha jerevantsika ilay voarakitra tao amin'ny Jakoba tao dia izao hoe raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manota ka elohan'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny zavatra iray aloha dia meloka amin'izy rehetra. Ao amin'Andriamanitra tsisy moyenne na ry havana malala. Ao amin'Andriamanitra tsy hoe za tena manao an'izao, fa ianona kosa tsy hamelany helokiny. Ary minao fa micomprendre anao amin'izany Andriamanitra? Non, tsy micomprendre anao mihitsy Andriamanitra rehefa diso amin'ny zavatra iray aloha. Satria izy le manao aminao hoe aza mangalatra, teny anao koa aza mamono olona, dia iny ihany no teny aza mijangajanga, dia iny ihany no teny aza mitsiriritra. Ka ahoana zany ianao no hiteny hoe ty ataoko fa ty tsy ataoko dia micomprendre anao Andriamanitra. Niaina amin'ny fiainana araky ny sitrapon'Andriamanitra ry havana tena sarotra. Te hampatsiahanao androany tsy Andriamanitra ny safidy an'ilay anarana hoe kristianina, fa ny olona mitazana teny ivelany nahita hoe tena makataka ny Kristy reto olona reto, ndeha antsointsika hoe kristianina satria Kristy mivelona ao anatinareo. Tsy Andriamanitra no namorona an'izany anarana kristianina izany na i Jesosy na mpianatra, fa ny olona mitazana. Izany hoe zasy ianao zany ny olona mitazana azy ianao zany ny vavolombelona, ny olona mitazana azy ianao zany mahita hoe mety ny ataoko na tsy mety ny ataona, ny olona mitazana azy ianao zany no fitaratra mijery ny fiainantsika sy ianao sy mandahatra ny zavatra rehetrarehetra. Ka raha diso amin'ny zavatra iray aloha zasy ianao, ohatra fotsiny tokony hamela heloka nefa za tsy hamela heloka satria manana zo aho tezitra amin'iny olona iny, manana zo aho hiavinavina amin'iny olona iny, manana zo anao, tsy afaka manao an'izany zasy ianao. Trokana ny angatahan'i Jesosy raha vao miditra ho mpanompontsika. Aoka ianao andany tenanao, ainao amin'ny maha anao no mahatonga anao manana ampo, manana avinavina, manana toetra ratsy. Fa rehefa niditra ho mpanompon'Andriamanitra zasy ianao tonga olom-baovao, tsy maintsy ny toetran'ny Kristy no arahako sy arahana. Raha Jesosy Kristy manoloana ny tsy ady atriako na tsy problème ty. Raha Jesosy Kristy niady tamin'ny olona dia ahoana zao ny zavatra nataony? Teo amin'ny azy fijaliana izy rehefa namalala mbola niteny hoe raha io mamelany elo fa tsy fantan'izay ataony. Fantatro olona ireo tsara ny nataony. Fantany tsara fa nisambotra ny Jesosy izy, fantany fa tsisy tsiny nataon'i Jesosy, fa fialonana, ndao vonoana, ndao ombonana. Fantatsy ireo olona ireo tsara ny zavatra nataony. Fa nefa dia mbola nanana fo. Feno famelan-keloka be Jesosy hoe raha io mamelany elo fa tsy fantany izay ataony. Ka zasy ianao rehefa manoloana na dia fara mafy sy mafaitra sy mangidy sy mampalahelo ny zavatra ataon'ny olona azy ianao dia izao misafidy foantsika hamela heloka ry havana malala. Misafidy foantsika hamela heloka satria
na le vavaka nampianarin'ny trompo ara dia miteny hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay nizeloka taminay. Jereo tsara le firafitry le izy mamelany elokay tahaka izay namelanay, zany hoe ianao aloha avy namela eloka tany vao tonga mandohalika mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Avy namitra fihavanana tany ianao vao tonga mamitra fihavanana amin'Andriamanitra. Misy ny zavatra tsy azonao bebahana amin'Andriamanitra fa tsy maintsy bebahanao amin'ny olona samby olona, zay ianao vao manatsina an'Andriamanitra. Satria tsy tamin'Andriamanitra nanotanao fa tamin'ny olombelona mitovy ianao. Famelan-keloka io tena zavatra goavana sady tena sarotra amin'ny olona mihitsy ny miaina an'izany famelan-keloka izany. Nefa izany ny lakile amin'ny fandresena. Nandresen'i Jesosy amin'izao tontolo izao, nandresen'i Jesosy ny fahafatesana, na tonga ny Jesosy nomena ny anarana ambony indrindra eto an-tany ka tsy any an-danitra. Io famelan-keloka io. Namela heloka an'ilay mpivarotena sy tratra ny drangadrang izy, namela heloka amin'ny Petera izy, namela heloka asy ianao izy nifara tamin'ny androrany ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay ny lakile. Ka raha ianao izany tsy adepta amin'ny famelan-keloka dia aza manantena mihitsy ianao handray zavatra tsara avy amin'Andriamanitra. Satria raha tsy mamela ny heloko ny namanareo ianareo, tsy mba hamela ny helokareo koa ilay Andriamanitra rainareo. Mazava be ny tenin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny famelan-keloka vitantsika foana ihany le hoe aza mamaly ratsy ny ratsy, na vitantsika ihany le hoe aza mitsiry ritra, fa rehefa tonga amin'le hoe mamela ny heloko izay nanoratsy taminareo dia eo misy dody, eo misy tagina kely hoe ahoana sao kosa tsy rariny kosa nge za kosa hoe dia mbola andefitra foana dia andefitra foana zany dia itsotra amin'izay mitindra mitoraka ty, valiko any amin'izay izy mitindra mitoraka ty, vonoko any amin'izay izy mitindra. Raha vao izay zany ilay hitondrantsika an'ilay izy dia tena hoe tsy tafita ny hafatra, fa militsika tena hoe mametraka ny ady rehetra amin'ny tompo, dia militsika tena manaiky hoe izaho efa olom-baovao. Raha izany ny toetrako taloha, raha izaho ilay mpifosa olona, mpitsikera olona, mpanaratsy olona, mpanendrika olona, dia tsy izany intsony ny toetrako amin'izao. Fa ny vatako ihany, fa ny toetrako tsy izany intsony. Raha izaho ilay olona mora misafoka, mora tezitra taloha hatramin'ny andesako an'i Jesosy, fa tsy izany intsony ny toetrako. Dia tena hoe mila zasy ianao tena miaina amin'ilay hoe fiainam-baovao. Tena mila amin'ilay miaina fiainam-baovao zasy ianao raha tsoa ka te handray tena hoe tena te hoe te feno an'i Jesosy ny fiainako sy ny fiainanao, dia mila tsika ianao miaina amin'ilay fiainam-baovao. Dia tsy hoe izay tianao ankasitrahana koa dia ankasitrahana, na izay tianao ankatoavana dia ankatoavana, fa mila ankatoavintsika daholo ny didy izay napetraka Andriamanitra rehetrarehetra, fa tsy hoe tiako, tsy izay dia tsisy moyenina koa izy hoe didy 10 napetraka Andriamanitra, ny 9 nankatoaviko, tsy maninona ny 4 na tsy ankatoaviko. Any ampianarana eny amin'izao tontolo izao tsika na eny amin'ny vote izay atao antsika eny amin'izao tontolo izao, raha plus que moyenne ianao ohatra hoe 5 ninjaina ka mahazo 6 ianao afaka ianao zany, na hoe 4 ka hoe 5 ninjaina ka mbola 4,5 afaka ianao, fa amin'Andriamanitra 100%. Diso amin'ny zavatra ray loha ianao izy, diso amin'izy rehetrarehetra. Izay mahasarotra amin'ilay fiarahana amin'Andriamanitra. Ka mila zasy ianao mivonona hoe tsy ho diso amin'ny zavatra rehetra, akatoy ny zavatra rehetra, raha toka vonona tokoa hiara-dalana amin'Andriamanitra. Tafaraka vandrora tsy efa nifanaiky, misy fifanekena nataoko sy nataon'Andriamanitra niaraka talohan'izay vao hiara-dalana. Nisy fanekena nataontsika sy ianao hoe izaho ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ekenao ve ekeko andeha, fa tsy ny forsen'Andriamanitra zasy ianao, fa kosa Andriamanitra tsy mampiasa sy ianao par moyenne zany, fa ny tena sitrapon'Andriamanitra zato isan-drato. Izay ny tena hoe tadiaviny, ary tena mampianatra antsika Andriamanitra ho mora fo, ho mora fanahy, tena mampianatra antsika Andriamanitra satria izay ny toetrany, izy tena mora fo, mpamindra fo, malemy fanahy, tsy miavina po. Izany toetra rehetrarehetra mila hananantsika sy ianao, fa rehefa tsy hananantsika sy ianao zany dia na dia hoe nateraka indray ary tsika sy ianao, dia misy ny olona milaza hoe nateraka indray fa ny fiainany tena mbola ilay fiainany taloha foana. Misy ny olona milaza hoe nateraka indray kanefa tena hitanao soritra hoe mbola tsy ao mihitsy
le fandraisany ilay satria raha mandeha boaty ny olona lasa izy mandeha boaty, teny ratsy ny olona lasa koa izy miteny ratsy. Zao ndray hono ny fomba fiteny malaza dia iny foana koa ny irairainy. Zao ndray hono ny fomba fiakandro malaza dia iny indray ny anaovany. Ary ndray hono zao dia any indray izy aloha, aty ndray hono aty dia aty. Aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao fa miovà amin'ny fanavozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia le tsara sady akasitrahana ny marina. Raha mbola manaraka an'izao tontolo zao sy tia an'izao tontolo zao ianao dia mbola fanao n'izao tontolo zao sy ny toetra n'izao tontolo zao no ao anatinao. Fa mila ianao miavaka ao anatin'ny maro, miavaka ao anatin'ny maro. Aza manaiky amin'ny filiansena ny be sy ny maro, fa miteza hiavaka ao anatin'ny maro. Fa zay no niantsoan'Andriamanitra azy ianao, tsy hanara-drendrano fa hiazona ny famonjena. Ary dio fa mila hiadivana ny famonjena, hiadivana miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Famonjena amin'i Jesosy antsika gratuit, fa ny fomba hiazona antsika azy mandrapatonga ny eny amin'ny raon'lanitra tena ady mafaitra. Ka za te hiteny hoe aza diso amin'ny zavatra iray aloha, fa dinio ny tenanao, dinio ny tenan'Andriamanitra, dinio sitrapon'Andriamanitra, fa tsy tokony misy zaza anao ho diso amin'ny zavatra anankiray, fa raha vao zay dia diso amin'izy rehetrarehetra. Raha efa nateraka olom-baovao zasy ianao dia aoka hiaina amin'ny fiainana amin'ny maha olom-baovao azy ianao. Fa aza misabaka intsony dia aza miseho hoe za olona nofo ihany, tsy izany intsony no nanjaka. Rehefa nanaiko ateraka indray zasy ianao dia ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay no ataoko sy ataonao, fa tsy ny sitrapon'ilay nofo be anao intsony, satria zay nefa maty. Fa niara-maty tamin'i Jesosy Kristy dia efa niara-mitsangana tamintsika fa olom-baovao tsika. Fa ilay mahainao anao iny efa maty fa tsy eo atsony. Ka noho izany mila mitanjona tsika ary havana malala amin'ny fihetsika, amin'ny maha kristianina, amin'ny maha olom-baovao antsika dia mila mitandrina mandrakarivotsika mba tsy hadiso hevitra antsika. Ka hitenenan'ny Tompo rehefa ho avy eny amin'ny raon'lanitra izy rahatray hoe tsy fantako akory ianareo hatrairay, miala amiko ry mpanombeloko. Fa mba hiteny amiko sy aminao ny Tompo hoe ry mpanompo tsara sady mahasoa, midira amin'ny fifalian'ny Tomponao. Zany ny faniriako, zany ny hetahitako ho asy ianao izay manara-dia ny Tompo. Mahereza mahatanjahatra amin'ny farany, fa ombanao Jesosy, tianao Jesosy, anefa ianao Jesosy, hiazona anao Jesosy, ary indrindra ho anao izay efa manao azy efa mijoro tsara, mitandremo, fandrao lafo, fa ny ratsy tsy kely lalana, fa mahita hidirana foana. Ka mitandrema, miambena, arovo tsara ny fiainam-panahinao. Jereo tsara ny fiainanao, fa aza vela ho zimbazimbain'ilay ratsy na ho jabajaban'ilay ratsy. Voninahitra eo an'Andriamanitra irery ihany fa mifampaherezana ho amiko sy aminao. Endry Tompo malalo. Indrindray tokoa izay dia ohatry ny alay-panahy tady hakatahaka an'izao tontolo zao indray hono ny lamaody, zao indray hono ny fiteny. Politika indray zao malaza dia ndao hanao politika. Resaka dia indray zao malaza dia ndao daholo andia. Ary indray zao misy zavatra tsara dia ndao any. Dia adinay hoe zay ka efa nasorona atao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Adinay hoe ka zay efa olom-baovao, efa tsy izany intsony ny fiainana, efa lasa ny zavatra taloha izany, fa efa tonga olom-baovao zay. Ampianary zay Jesosy hiazona le fiainam-baovao, le famonjena zay efa nomenao anay gratuitement. Tena mba hoe ampianary zay hiaina sy hiazona izany Jesosy. Voninahitry ny anaranao. Aleo ka tsy ho verimaina fikelezana hiaina amin'ny fanarahana dianao sy ny fanomponanao, fa tena hitondra vokatra tsara ary tsatsi-boninahitra miaraka amin'ny loka rehetrarehetra izay omenao anay rehefa ho avy ianao eny amin'ny raon'lanitra. Dia ampaherezo ny mpanomponao Jesosy, tehirizo ny finoanay, tehirizo ny fiainam-panahinay, tehirizo ny fiainam-bavakay, mba tena hitombo isan'andro ho voninahitry ny anaranao. Raha misy ny dera sy laza Jesosy, ny heri ny anja dia ho anao rery ihany le efatra amin'ny taloha indrindra izay ankehitriny ary mandrakizay. Sotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Mahereza aza dindro, tia anao Jesosy. Amen.